Ny tany Toliara ny faraparan'ny herinandro teo azo lazaina fa nitodika tany ny mason'ny mpanara-baovao ny vahoaka malagasy nidina tany ny filoham-pirenena ny Rajoelina ary nifampiresaka mivantana tamin'ireo olona azo lazaina fa manohitra ny fisokafan'izany tetikasa pazy Toliara zany nandeha ny feo taty ambadika taty hoe olona nisingatsinganina izy ireny ankoatry ny kolonely Fanapera taiza ho aiza ny fikambanana Masikoro Arivolahy zany tamin'ireny zavatra ireny manoloana an'ilay hoe lahateny ihany koa avadiky ny sasany ety amin'ny resaka politika izy hoe manaiky tsy manaiky ny kolonely Fanapera. Marina ny fanontaniana sy fanamarianao hoe nitodika tany atsimo ny mason'izao tontolo izao mihitsy raha izay ny azo ilazana azy tamin'ny faraparan'ny herinandro teo ny antony moa dia mazava ho azy hoe ny visin'ilay tetikasa Pazy Toliara io izay miteraka adevitra be tokoa moa zany ny hoe ho fanokafana na tsy ho fanokafana azy ny ay moa zany ny position ny anay dia tsy miova ao anatin'ilay izy hoe izay contre an'ilay tetikasa mazava be ny antony dia hoe efa misy modely maromaro eto raha ny tetikasa vaventy na ny fitrandrahana vaventy sahala amin'io fa hatreto aloha zany dia tsy mitondra tombony ho atsika le izy fa fatiantoka no aterak'izay zay zany no isan'ny hoe teboka anankiray mahatonga anay amin'ilay fanoherana. Ny zavatra nitranga moa zany dia reny hitantsika ireny hoe nandeha nidina tany atoerana mihitsy zany Andry Rajoelina metrehitra amin'ilay fampiresaka mivantana amin'ireo le olona voakasika ilay tetikasa. Ny any azoko ilazana azy raha miresaka an'ilay olona voakasika ny tetikasa ange dia ilay communauté ray manontolo mihitsy zany no voakasika ilay tetikasa satria maninona distrika roany telo azafady no voakasika anatin'ilay tetikasa ny distrika ny Toliara voalohany satria misy an'ilay Pôly Jeuté eritreretiny zareo atao eny Andaboy distrika ny Toliara faharoa izay misy ny manomboka amin'ny commune Belalanda Miaromiandra ny Kilmalonika Tsanosy hatrany amin'ny distrika ny Morombe izay mahavoakasika ny Alan'ny Mikea izay le tsy resahan'zareo mihitsy moa izy hoe fazy anankitelo ange ilay tetikasa Pazy Toliara fazy anankitelo io no tamin'ny mbola izy Toliara Sanja zany no nahafantarana amin'izay fotoana izao moa Pazy Toliara izy efa lasa fiola energie mahatonga ny Amerikana tafiditra satria efa kompania Amerikana no tompon'ny Pazy Toliara amin'izao fotoana izao niova ve zany fifanarahana zany tsy misy zavatra mazava zany napetraka zay zavatra efa nendrareo dia zay fotsiny hoe aza vao ny antony anoheranareo azy tsy marina ny zavatra lazainareo fa hoe makasika an'izao io makasika an'izao ka ho zay hoe io nge no mahatsara ny lay fifampiresahana foana ianareo zany manasoketany ao anatin'ilay izy manohatra zavatra tsy voafena zavatra tsy fantatra zay fa maninona koa ary ianareo tsy masa mamoaka n'ilay cahier des charges dia io zany no iverenako hoe tamin'ity mitoraka ity zany dia Andry Rajoelina mihitsy tonga tany fa mialohan'ny atongavany tany nisy zavatra maromaro nitranga raha ny zavatra hita aloha herinandro mialohan'iny atongavany iny ilay nisy kabary moa zany nafandarina tsy fantatro intsony nataon'ny Andry Rajoelina tamin'ny Malagasy dia nanamafy izy tao fa hitondra fampandrosoana le orinasa Pazy Toliara tsy maintsy hosokafana io fa rehefa tena tonga tany atoerana kosa izy zany dia hitantsika efa somary efa modéré ilay kabary zay tsy resahan'ilay communication ny présidence sy ilay mpanohana mihitsy satria tsy nasahany ziroziro tsony nilaza aloha hoe tsy maintsy mandeha io fa lasa navily tany amin'ny hoe indray hoe mbola hojerena bebe tokoa ny fetraky an'izy amin'ny lafin'ny tontolo iainana amin'ny fiarin'ny olona sy ny karazany zay ozy hoe izay kabary nataony Andry Rajoelina zay hoe hanafoana ny vodiondrom-barotra efa niraisan zareo tamin'ny orinasa Pazy Toliara na ny fio energie zany ozy hoe mila mailo itsika ilay manohatra n'ilay tetikasa fa misy ady apitaka tady andeha indray ao anatin'izay farafaratsiny aloha tonga tany izy dia fantany hoe tendu be la situation tsy manaiky ilay mponina tena concerné dia somary miova kely ny kabary fa izay tsy midika averiko ihany hoe homandomando eo zany ilay raharaha fa ireto tsy maintsy mbola anao ny fomba rehetrarehetra foana ampandehanana an'io izany adevitra be koa moa zany ny makasika ny fandraisam-pitenena ny kolonely Fanapera zany zay mariako hoe ny kolonely Fanapera aloha za filoha lefitra ny fikambanana Masikoro Sampanatananarivo FIMA zany fa izy mitiambana amin'ny FIMA national zay any Toliara zany no foibeny ny tovizanay koa dia iza mpiambany mpanoha isan'ny mpanoha na cellule de crise de Madagasikara national Antananarivo zany fa izy koa
de mpikambana ny cellule de crise diovy Madagasikara sampana Toliara zany colonel Fanampera tiako teneniny efa ataonany maro noa ny fankafantaranay zany tao anatin'le izy ary misy teboka maromaro imbonanay tsy niresaka basy Toliara ihany fa mbola misy adinay koa makasika ny Bamangoky zay iny moa efa ndresantsika soresantsika amin'ny fotoana mapety azy fa basy Toliara niresako rehefa jerena zany ilay paikadin'ilay mpitondra fanjakana de naka ny colonel Fanampera izy hoentiny andaminana n'le situation angamba zay faharoa fa nieritreritra ihany koa izy fa iova amin'ny heviny ny colonel Fanampera tao anatin'le izy zay raha ny zavatra hita aloha tsisy iovankevitra mihitsy tao anatin'izay fa mazava le détermination hoe manohatra hatramin'ny farany tetikasa basy Toliara tsy niova zany la hevitra voafitaka le taty amin'ny fitondram-panjakana satria tsy nandeha le seraseran'rareo de nanao tokodina resaka be deaibe tao anatin'le izy zay tonga moa hatramin'ireny hoe satria voavita ny kabarin'ny colonel Fanampera de niarana hitsika in'le tsy fahasalamana tampoka nahazo azy iny namoaka an'ilay publication iny zany ny tenako tao anatin'le izy satria ny tena nge teo atoerany tanànanay nge le ankily maliniky ny tena avy eo fantatry ny rehetrarehetra candidat be ny tanàna teo ny tenako candidat solombaoka tao ny district ny Toliara faharoa koa eo ny tena fa miezaky ny aty ambadika moa zany satria le mpitondra fanjakana koa efa tena manaraka lalopo mihitsy zany ny déplacement anay rehetrarehetra ao anatin'le izy asa inona de tena problème aminay zany maninona andrareo zay ao anatin'le izy fa nenay de mazava ohatran'ny olona rehetrarehetra manohatra de manohatra navoaka am'izay zany le hoe tsy fahasalaman'ny colonel Fanampera namoaka an'iny ako sy ny namana niaraka tany moa zany tapitapy eo de mamoaka ny présidence sy ny équipe ny rehetrarehetra hoe io izy salama tsara tsy nisy an'izao teo tsy nefa le olona mamoaka an'le publication mamono le ampiasain'ny présidence zay mialatsiny le mpitaterakena vo androany no nafantarany an'ny colonel Fanampera vo indre mandeha na indro fa raha fa betsany izy no ndresaka taminy izy mihitsy no mitaty an'le olona ny anjera teo lefa tratran'le tsy fahasalamana izy de zalahy ihany rehefa aveo no mahasahy mandainga hoe tsy misy an'izay fa mandainga ry anina sy ry anina ao anatin'le izy nylotona farany zay zokony mihitsy moa zany ny tenanay tao anatin'le izy zay fa izy nge misy vidéo misy inony tsy de tsalalina amin'iny fa tiako tereny hoe zay zany nipaika an'ilay fomban'le mpitondra fanjakana amin'le serasera tao anatin'le izy de tsy naomby aloha zany in'ilay serasera natao iny ny akoatran'izay ny zavatra manahirana nge de zao hoe problema le olombelona atao hoe any rajoelona koa nge tsy miasumeny fanapahan-kevitra ny raisiny mihitsy inona ny tiako tenenina ny maraina ngery zareo any rajoelona nge tsy nasanidina tany ankily maliny ka raha tsy mbola nampiantso ny fikambanana masolo tena ny fikambanana mazoto sy ny zanadreky tao amadio rano de inona ny nataony fanadiovan'ny tena tao zany tao anatin'le izy de ny hoe reny zavatra rehetrarehetra ny seteto Toliara ny fanakanana ny basy Toliara ny fanamborana ny zanakareo ny fandefasana ny lacrymogène reny tsy avy amiko fa avy amin'ny gouverneur nareo sy avy amin'ny préfet de tsy metiko aty mihitsy ny gouverneur sy préfet fa reny ihany no manao tao foana ao anatin'le fandraisana fanapahan-kevitra izy hoe olona tsy mahasamy assumer ny responsabilité raisy ny sahala am'izany ahoana moa ny etokisana azy ahoana moa zany ny noko fa tsy ianao no mibaiko an'le gouverneur anao ny zavatra rehetrarehetra ao ianao no mibaiko an'le préfet anao nge ny manana fahefana manala sy mametraka an'ireny olona reny fa tia-piady an'le sam'le zanaky ny fatra de zay zany miverin'ny paikady ao anatin'izy tsy noentiny tany ankiny maliniko tokoa aloha ny gouverneur sy ny préfet tao anatin'le izy ka hoy za hoe io farafaratsiny aloha niarana hita ny rehetrarehetra ianareo le mpitaterakena rehetrarehetra sy lay fanao fidediavam-bola ny ole resaka milaza famanoana ny tetikasa basy Toliara sy ny mahatsara anareo fa hitanareo vantana zany le situation ao anatin'le izy hoe tsy manaiky ny olona rehefa tsy manaiky ary tena miresiste hatramin'ny farany fa tsy le filazanareo azy hoe mampirisika ny olona rele arabe vahiny mampirisika ny olona ihany nandeha hanohatra n'le izy tsia na ny cellule de crise na ny otrikafa no anatin'le izy ny olona no tena tsy manaiky ary za amin'ny mahazanaky le commune amin'ny mahazanaky ny district ny Toliara faharoa de fa ela koa nanomboka mbola izy Toliara sanitra no nanao an'le fanoherana isorana moa ny namana tatoarina zany nanampy amin'le fanoherana de hoy za hoe ny amezaka an'iny voalohany iny no hita hoe misy ampahana fandresena aloha farafaratsy ny azo tao anatin'le izy tamin'ny alalan'le tsy fahasahiny andrarajoelona tena ny ziriziry hoe tsy maintsy atao fa kosa mety ho fandrika zay ozy mety ho fandrika zay de mila mainy foana tsika le mpanohatra n'le tetikasa
Anisan'ny lahateny nataon'ny ministry ny Arenakibony tany tany Akily Malinika ihany koa tamin'ny sabotsy iny le hoe 10 metatra ihany ny alalin'ny lavaka angadina zay fasimainty zay ary enisanjato amin'ireo zavatra ireo ihany no ilainy ny orinasa mpitrandraka. Ndrio maly manokana zao dia nisy indray ny fanambarana nataon'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena eo anivon'ny sitendrena solony aiko zay resaka mahakasika an'iny hoe any amin'ny 70 metatra ny alalin'ny lavaka isin'izay fitrandrahany zay mahaiza marina izy ity Andriamatoa Eli Arabe vahiny tena fahamarinany amin'ny mazanako toliaranao anty resaka filalovana le serasera ity ihany koa amin'le basy toliara. Ny ao anatin'le izy mazava za zany resaka côté teknika na ny détail teknika aloha tsy dia tena hiditra be amin'iny aho fa misy zavatra kosa misy fe zavatra efa mitranga zany tsy maintsy resahana. Raha ohatra tsika mandray ny QMM teneny foana zany le izy na inona ho resahan'le mpitondra fanjakana misy radioactivité tsy voafehy tao mato nisy fotoana tsy azo nohanina ny hazan-dranomasina atao faratofay nisy an'ireny hazan-dranomasina maty reny tsy azo sotroina koa ny rano tamin'ireny fotoana ireny zay zany aloha le izy ary io tsy hoe tamin'ireny ihany fa na amin'izao fotoana izao ary sahirana ange ny faradofay sy ny manodidina azy amin'ny resaka fahasalamana vokatra ilay tsy fifehezana an'le tahan'le radioactivité miparitaka ao le izy moa zany dia resahana hoe ay zary zay olona marary eo ay zary zay olona maty eo ozy hoe le izy ange zay ny manahirany mifanabaditsika ao anatin'le adihevitra raha miresaka cancer ange tsika tsisy olona maty hoe sanatria izany tratrany cancer izy zao dia rapitso izy maty tsy zay le izy fa iny efehany iny rehefa avy eo mandeha tsikelikely eo fa mamono tsikelikely an'ilay olona eo sahala amin'izay koa ity le resaka basy toliara ity satria izany miteny ny hafa hoe kahay zary hatramin'izao zay tsy maninona tsy atray ka aninona moa ianao tsy mbola misy fitrandrahana mandinga eo zay zany le izy fa andrasanao ve zany hiaran'lay radioactivité miparitaka eo zany le olombelona zay ianao vao taitra ao anatin'le izy ka ny misy guide de communication tokoa ao anatin'le izy resahanao zany fa ny fanamariako fotsiny dia zao ny NSTN tena mialatsiny fa ny dia tena resahako foana le izy ny NSTN raha atao hoe mitrangan-javatra sahala amin'itony dia azo lazaina hoe vovonana idiany lohany raha zay ny azo ilazana azy ny NSTN moa zany dia milaza hoe raha efa nataondrareo ny naka échantillon izy tao aranobe zany sy ny karazany dia hita hoe raha le tahana radioactivité teo zany dia zaka ny vatany olombelona tsara dia ozy hoe ahoana moa zany no ahafahantsika mandeha matoky ny zavatra resahany ministra tompon'andraikitra amina adihevitra sahala amin'izany hoe 16 mètre io na 20 mètre io na 40 mètre io na ohatran'izany eo anatin'le izy miresaka science izy satria hitako ilay valiteny nataony zany hitako ny maraina teo ao anatin'ny réseaux sociaux ny science dia exact ohatran'izay zay moa zany ny fomba hitondrany azy fa zao nefa za tsy adevitra amin'ny science mandainga sy tsy mandainga fa na tianao na tsy tianao ninona recherche ao ataonao ny tompony vola ihany koa tsy maintsy tompony résultat aza mifanabaditsika fa tsy maintsy zay ny fipetraka le raha ao exact en science fa bon afaka lalovina koa afaka manipulena koa ny résultat ao anatin'le izy maninona ary ianareo ary ao anatin'izay ny ministra tompon'andraikitra ny Arenakibony tany maninona ary ianareo nataonareo aiza zao le fitoriana nataon'ny mponina natao Fort Dauphin vokatry le olana tamin'ireny le fiparitahana hazan-dranomasina maty sy ny rano tsy azo sotroina izay maninona no tsy nisahanareo raisina ny fitorian'le olona eny maninona ny tsy sahanareo avoaka ny résultat ny recherche ny analyse natao tamin'le hazan-dranomasina maty sy ny karazany teo ny azy fanontaniana fotsiny ny apetraka maninona lasa le communauté nandeha nitory tany a Londres mampalahelo ange zany zavatra tokony ho voavaty ve dia hoentina any a Londres le izy ka ny akoatran'le radioactivité ny zavatra fantatro no anay dia tsotra be hoe ilay izy ninona resahantsika misy fiarin'olona voakasika ao tafiditra anatin'izany zay le tompo-tanàna misy fiarina voakasika ao anatin'le satria ho alainao ny tanin'olona ho aripakao ny ala za hoe ahoana moa zany le olona ny aina tamin'ny fambolena sy ny fiompiana teo
ao anatin'ilay izy ary le izy a le kabariny zareo ihany ny ano averiko satria misy brochure kely zay moa zany ny zaraina rehefa tonga tany Andry Rajoelina dia ao anatin'le brochure anjarain'zareo dia mametraka mihitsy hoe ninona fampandrosoana resahana dia ny zava-dehibe aloha dia ny ain'olombelona sy ny tontolo iainana dia ny anay efa ela be zay no niteny an'izany hoe ilay faritra misy faritra arovana manokana alana baobab zany nge tsy voavolona ao anatina folo sy ny 90 taona zany afaka isarihana mpizahatany ange zany iainan'ny mponina ange zany ny farmasiany any aminay tompoko dia mialatsiny fa tsy manana toerana tsy manana fahafahana dia vidy fanafody any amin'ny farmasia ny olona fa io atialy io no ampiasainy sahala amin'izay koa ao no mivelona ny olona ao no misakafo raha te hanampy ilay mponina zany dia tsotra be problema amin'izao rangatsy resaka fitrandahana fasy-mainty ilmonita monazita na terarary zany amin'ny fahafapo ny amerikanina sy ny avy any ivelany fotsiny itsika ao anatin'ilay izy fa raha te hamahany olon'ny firenena tsy ampy zao ny sakafo asa ny fambolena sy ny fiompiana miala tsiny itsika zao matikambo ery ilay mpitondra hoe ampaleo tena ra-tsakafo any Madagasikara metraka fa inona le politika ampaleovanao tena ra-tsakafo rehefa miresaka an'izany politika zany ianao mila tany zany mila rano zany mila olombelona hiasa mokatra amin'izany ka tsy izay aloha ny ataonao lahara-pahamehana fa le basy toliary efa nandraisanao vodiondrom-barotra izay hita hoe hamoniny olona no atosika eo mafy ao anatin'ilay izy akoatran'izay zany dia le miteny foana hoe hiteraka asa 4 arivo io hiteraka asa 5 arivo io voja hoe mialatsiny le imo ve le lazainareo hoe asak'olo ao anatin'ilay izy satria mandeha ny imo any amin'izao fotoan'izao fanadiovana tabika dia 9,000 ariary isan'andro no mena ny mponina le fanapahana an'le ala ao ve le lazainareo fa ho asa le fandavahana ao ve le lazainareo fa ho asa sa le gardien atao rehefa aveo sa le sécurité sy ny karazany miteny an'izay satria maninona reo le fitrandrahana vaventy anankiroa misy eto amintsika ireo tompoko na ambady vy na QMM miara mahafantatra tsika fa tsy ny tena tompo-tany zany no miasa sy mivelona ao anatin'le izy ny fanaovana soudure ao ambady vy mbola nafarana Philippin zany nge olana efa misy eto amin'ity fireneny ity daholo ka alohantsika tsy fanabado mitenynareo fiteraka fampandrosoana io dia ozy hoe tena modely ary ve zao ny commune ambony vohatra Moramanga ny fampandrosoana ohatrany mba mpandehandeha ihany mahita ny tany commune ambony vohatra Moramanga ao anatin'ilay izy ohatrany mba mahita kely ihany ao Faradofay reny vohatra ohatrany tsy mahita an'izany hoe paradisa le endriky le commune fotsiny ihany resahako fa za tsy miresaka ny farim-piainan'ny mponina ao aminy zay zany le izy ny anankiray eo amin'ny tapo-tanànany Sakarahy eo ange no isan'ny teny ivoahan'ny Safira akoatran'ny Lakaka fa mialatsiny namako fa nady goudron 1 kilometre raha tsy misy eo amin'izany tapo-tanànany Sakarahy zany nefa vola tsy vola ny miodina ao anatin'ilay commune nakaiza avokoa zany lay ataoko hoe mba ristorana na redevance na vidin'le Safira mivoaka sy ny karazany io ka androany tsika andeha ifandrebereby hoe ampandroso hiteraka asa ilay tetikasa basy toliary no mifanohatra amin'izay miteny asa 4 arivo 5 arivo nareo io nge mieneny an-dalana efa vita ny fanapahana ala miala indray aloha zay mpotetika ala atao vita ny fandavahana miala indray aloha zany reny vita ny fotodrafitrasa miala indray zay maçon sy ny manœuvre chine atao ny hafaran'io tsy misy asa ohatran'ny 50 mandaingy noho ny asa basy toliara raha afaka miresaka akoatran'izay ao anatin'ilay izy ao anatin'ilay izy nefa ianao amona anafoana fiarian'olona antapitrisany akoatran'ny tsy fahasalamana ho azon'ny mponina amin'ilay tahana radioactivité sy ny karazany ao anatin'ilay izy olombitsy no mahazo tombony amin'ilay izy dia ny fireneny malagasy iray manontolo no potehany satria harem-pirenena le izy fa tsy han'ny faritra atsimo ihany akorika ozy hoe zay aloha zany eto dia tena mbola mafy manamafy ny fijoroanay amin'ny fanoherana ny otetika aso raha ny ety amin'ny resaka ministeran'ny toe-karena ny ministeran'ny arenakibon-tany no miresaka be amin'izao fotoan'izao mahakasika ity basy toliary ity aiza ho aiza manokana raha ny fahitan'ny antokotrikafo zany amin'izao fotoan'izao fikambanana fima ihany koa ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana izay angatany somba vamoaka fanazavana mozy mahakasika ity tranga ity tsy miresaka mahakasika ireo hoe faritrala mety voakasika amin'ilay fitrandrahana na dia milaza ary ny rekilany hoe tsy isy zay faritrala rovana voakasika amin'ny fitrandrahana izay ny impact environnemental ihany koa ny resaka fahasalamana tsy voaresaka fa tia amin'ny resaka arabola foana no irairaina be amin'izao fotoan'izao ny manahirana angeo ao anatin'ity resaka ity
le fanjakana fohy be efa nandray volan'olona zay zany le izy efa nandray vodiondrom-baritra ao anatin'le izy fa ahoana moa noa tsy afantaran'ny ministra ny tontolo iainana ny impact environnemental avoakan'izany zavatra zany ary eto mba mampatsia zavatra kely eo anatin'le izy ohatrany tsisy presaka angeva may ange no ONE dia hatramin'izao le izy tsisy toyany mampanontany tena daholo ange zany zavatra ny dossier tsy dossier ange no foana tsy hitantsony tao ambadiky le fahampitehany ONE zay zany le izy inona avokoa ny tanjona ao anatin'izay zavatra zany hoentina nafenafenan-javatra eto amin'ity fireneny ity fa le izy marina resahanao hoe raha misy olona toaka hoe tompona andraikitra ministra tena tokony hitondra fanazavana isan'andro dia ireo ministra tompona andraikitra roa ireo no minina sy ny environnement ny ministère ny finance indray moa iny ny azy mazava dia resabola fotsiny resabola hiditra fotsiny ny azy ny fatany fa izy tsy miraha zavatra betsaka ao anatin'le izy ka oza hoe nga ministra ianao ve dia tsy hafantatra ny fahampitehana ho aterako ilay fitrandrahana kasainy olona sabasy toliara atao io itsekilanareo mihirahiran'izany crédit carbone sy ny ohatran'izay sy hoe Madagasikara mbola tokony hanana tahirina carbone sy ohatran'izao ahafahana mampiditra vola io sy ny karazany dia ozy hoe ianao ve mba mitondra fanazavana inona ny impact ratsy andeha hoentin'le fitrandrahana eto amintsika satria ve mpiambina ao anatin'ny gouvernement dia tsy afaka miresaka amin'le izy satria forceny ilay filohan'ny republika ilay izy dia tsy maintsy atao dia tsy afaka hiteny ilay ministre ny environnement ka raha manontany an'izay ianao dia ozy hoe inona moa no resahany eo inona no resahany eo fa ny atsotra hoe na izy manaiky an'le izy dia miforotra ao na izy tsy manaiky dia miala zay zavatra anankiroa zay ihany ane fa minoa ianao fa za mba mahafantatra kely nga ministra ihany satria nisy organisme anankiray zany mba niarahanay tamin'ny sehatry ny politika fatany io fa zao zay le olana eto amintsika ianao rehefa manaiky miditra anatina système sahala amin'io dia ao ianao zay tsy misy mahateknisianina anao na tsy misy mahabedido anao anatin'le izy fa dia very safotra ao anatin'le ajevitra ao ianao ka manontany azy ianao dia ny azy zany zay ny fahitako azy eo anatin'le izy hoe inona moa ny andeha ho teneniny eo fa na izy miaritra fotsiny ao dia miaraka mihinanao na izy mitondra fanazavana amin'ny tsy mapety an'io dia misaoty zay ihany fa tsisy raha fanazavana raha teknika sy niny na ny olona tsy spécialiste amin'ilay resaka hoe environnement na ny olona tsy ny andra ary mahafantatra hoe rehefa doronao rehefa tapahanao ny ala manimba tontolo iainana zany zay tamin'ny tsy haiko hoe taona 2014 nisy formation natao tao Ambatovy nentina tany amin'ny site ny pépinière Ambatovy zay tamin'izany fotoana zany dia niresahana hoe azo averina amin'ny loniny tsara nge lay tany lavana lay ala na le hazo ny sorony eto dia afaka averina amin'ny loniny tsara rehefa aveo tsy oza hoe tsy azafady aloha tsy mifandrebireby amin'izay lafin'izay fa ahoana no amerenanao an'iny alana baobab efa 700 taona naneritra iny ahoana ny amerenanao ny kasafa amerenanao ny handy amerenanao ny balo ny babo ho an'ny olona ao any anatin'iny ala iny be dia be zany isan'ny ampiasaina ny hazo fanaovan'ny olona lakana sy ny karazany ireny ahoana ny amerenanao an'izany ao anatin'le izy zay natokony le izy tena le fiarian'le mponina mihitsy no pitehana ao anatin'le izy ka zay no mampitsoranay foana zany ao anatin'ilay fanoherana n'ilay raharaha ary averiko foana hoe zay koa nge ao anatin'ilay fanoherana tsy hoe manohatra fotsiny efa misy proposition foana atao hoe tamin'ny 2020 averiko foana nisy ange fa kahakevitra natao atao amin'ny faritra tsy mandrefany rehefa suspendu base toliara tamin'ny 2019 dia nisy an'izay fa kahakevitra nisy boky be nivoaka hoe ajanona ny orinasa base toliara fa reto ny sosikevitra ho atao entina mpandroso ny faritra atsimo nandray anjara atao avokoa na ny manam-pahaizana na ny tanora ny mpianatra ny olona ny atonotony ny vehivavy tao anatiny daholo fa tsy tangenina sindrareo an'iny sosikevitra iny androany fa androandrareo zany manondrana indray hoe nareo manakana fampandrosoana nareo tsy tia fampandrosoana dia izy hoe azafady ny fampandrosoana aloha aminay ny olombelona ny mila jerena voalohany aorianan'izay le lafin'ny tontolo iainana io satria na centaine de milliards ao anatin'io ary ianao nefa ianao tsy ho salama rehefa vivo inona moa zany ny tombony ho azonao le vola androany raha pitso anao maty dia ataonao inona zany lay vola ao anatin'le izy ka tsika
ohatra hoe koatran'le fambolena fiompiana tokony ho jerena teo, jereo le resaka azy irairainareo fotsiny le hoe économie bleue nosaingentsika nosaingentsika fa na io azan-dranomasina io raha firy amintsika ny mahatakatra so afaka mihinana azy zay zany le izy inona ny tsy hanavozanareo ny fifanarahana amin'ny vondrony européanina amin'ny resaka accord de pêche io any le izy afaka atao tsara ny manao politika amin'ny fananatsika ny olay ranomasina io hoe mametraka orinasa manodina ny azan-dranomasina manomboka ny afaradifaika hatrany Antsiranana sosikevitra efa nataonay nge zany eo anatin'le izy afaka ataony fiara-miasa amin'izany mampirisika ny mpanambola sy ny mpampiasa vola malagasy eo anatin'le izy ianao an'izany fa tsy tia zavatra amonony ity foana zany no ikirizanareo anatin'le izy efa hita zao le izy fa tsy eken'ny mponina terena fotsiny ho atao lay tetikasa zany eo anatin'le izy ka nenay zay nenay ny fantatra eo anatin'le izy zay tsy meritreritra zavatra be dia be mihitsy raha tia hampandrosan'ny Madagasikara be dia be ny zavatra azo atao fa tia tetikasa pastoliary ty aloha mialatsiny fa tsy ampitovy hevitra antsika novina raha tany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ahoana indray zany hoe etsipitakiana noerana nataon'ny vondron'olona manohitra ny tetikasa pastoliary amin'izao fotoan'izao eliary vahiny taoalinan'ilay communication na serasera be moa zany teo anivon'ny présidence sy ny Pombas izay manodina an'ilay resaka hoe bon efa nanaiky ny colonel Fanampera nareto le namanay hafa avy amin'ny mazoto izay nandray fitenenany reto raha dia lazaina fa nanaiky ihany koa dia hozy hoe ny azoko resahana aloha dia misy zavatra tsy maintsy ho atao indray zany ao alinan'izay anehoana hoe resaka laingy zany fa tsy misy olona nanaiky an'le tetikasa zany ao anatiny zany zay amin'izao fotoan'izao mamolavola hoe inona indray ny zavatra ho atao fa tsy maintsy isy zay ary tsy ho ela satria tena mila aseho zay zavatra zany mba hoentina anehoana hoe mbola solidaire lay mponina rehetrarehetra zany ao anatin'le fanoherana ary ty tena mba angatahana ny firaisankinatsika malagasy rehetrarehetra mihitsy androangatsika ho averiko foana amin'ny resaka pastoliary any atsimo fa mba isolo le ady hevitra hoe probleman'ny any atsimo zany any tsia ary pireneny zany olany malagasy rehetrarehetra na ny malagasy eto Madagasikara na ny malagasy any ivelany samy tena tokony andray ny andraiky raha tandrify azy tokoa satria firenena embonantsika ty zay averiko ihany androany izy pastoliary fa any ambanja nge hoa misy terarara ihany koa ampasindavana ambanja tsy niteniteny foana Macron niteny an'iny zany hoe zay koa mba mila an'izay ary mato miteny an'izay Macron dia izy efa nisy fanarahana atao fa Andry Rajoelina tsy mahasamy resaka misy zavatra efa nifanarahana atao matoa izy miteny an'izay io nosy mitsiotsy ny sakaty eo zao any Abikily misy an'izany problema fitrandrahana tsy fantatra hoe inona indray koa zany le zavatra trandrahanao fa mbola jerena moa zany ny fanadihadiana ho azo atao makasika an'izay lafin'izany zany daholo zany nataon'le mpitondra fanjakana manerina an'ity Madagasikara ity raha tsy diso zay fakomaly eny an-dalana miakatra no mahita n'ilay problema raha tsy diso ao anosy varika misy an'le resaka fitrandrahana volamena ao koa zany dia hoe raha tsy diso ohatra ny district anosy varika izay milahatra koa ny mponina mitokona ny mponina tsy manaiky ao anatin'le izy zany hoe izay tompotany esorinareo tsy hitrandraka fa vahiny noa omenareo alalana hitrandraka zany olana daholo dia izay olany firenena daholo izany zavatra zany reto mampatsiahy hoe ny fitondrana amin'izao fotoan'izao nge sy ny ekipany toy izy hoe nisy modely tsara mihitsy koa nge fanerahana taminy zay tsy niaraka tamin'ireo fa zay niaraka tamin'ireo nanohatra ny somamanina tamin'izany fotoana taty aoriana kay nendrareo fantatra hoe raha Jonary Mampianina ny problemany dia zay ny nanoherany ny somamanina fa zay nanampy hatramin'ny farany zany tamin'ny fanoherana ny somamanina tsy totosa le fitrandrahana volamena ataon'ny sinoa ny somamanina maninona ianareo zao ny tonga amin'ny fitondrana indray amin'izao fotoan'izao dia lasa lazainareo zany zay ao anatin'le izy manohatra ny pastoliary fa hoe manohatra fampandrosoana na manakana fampandrosoana indray nefa zay malina nampy anareo nanohatra ny somamanina ary misy taminareo mihitsy ara moa ny gadra tamin'ireny lolevitra ny antenimera-pirenena faritanina Antananarivo ny gadra misy tamin'ireny fotoan'ireny vokatra ny adiny atao makasika ny somamanina mahita ny tenanay izy Eliary vahiny président ny otrikafo filoalevitra ny fikambana masokoro sampana Antananarivo masamy teny fa zay ny tena dia manakana fampandrosoana ao amin'ny faritra atsimo vous avez azafady fa tsy izenao ngano nampianay koa tamin'ireny fotoan'ireny nanohatra ny somamanina aveo tsy mahita ho resahana
ao anaty kalisy kosa aza atao an'izany ny ady hevitra fa lasa tsy mety le izy raha zany no fomba hitondrantsika le ady hevitra ka za zany miantso ny malagasy rehetrarehetra averiko hoe na ny ato anatin'ity Madagasikara ity na ny any ivelany na le atsotsika hoe diaspora io andao ny fanometanana fa tena tafahoatra le zava-misy fa ho lafo ane ty Madagasikara ity raha ohatra avelatsika anjaka zao le fahalovana misy eto amin'ny firenen'izao ny resaka mety hoe BDP ny tsy itovizana hevitra sy ny karazany fa ty aloha tena le Madagasikara mihitsy ny enjeu le Madagasikara sy ny mponina ao aminy no enjeu anatin'ilay izy dia andao zay mba jerena hoe inona no afahana amin'ny fanometanana afahana manajanona aingana n'izao zavatra misy zao fa lasa manahirana ilay zavatra misy eto amin'ny firenena ataony ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Ile arabe vahiny amin'ny mahafilohan'ny antoko otrikafo anao anisany hoe nijoron'ny antoko otrikafo ny Ilzepars hitakina zany Ilzepars zany adisisika tamin'izany ny amin'ny fahatelopolo ny volana jona any raha tsisy ny fiovana dia azo an'ny Frantsa zany ireo délégation voafantina solotena malagasy fa midinika mahakasika ny famerenana ny Ilzepars tena isy vokany ve rehefa fahitan'ny antoko otrikafo ny zava-misy eto Madagasikara zao ny contexte politika zany ny hoe fampiresahana ataon'ny délégation malagasy any Frantsa. Andefa délégation hitsangatsangana tsika angamba zany zay no azo resahana azy raha andeha hiala voly andeha hanao fizahantany dia hoy zay hoe zay angamba no tombony ao anatin'ilay izy fa raha hoe andeha hita vokatra amin'ny fifampiresahana amin'ny frantsay mahakasika an'ilay nosy malagasy tsy possible. Inona ny antony anankiroa ny resahako ray aloha na tiana na tsy tiana na tiana na tsy tiana vesatra be ho antsika amin'ny fitakiana mahakasika nosy malagasy io le maha frantsay any Andry Rajoelina. Misy manko miteny hoe nationalité anankiroa naturalisé izy frantsay izy fa tsy malagasy manasarotra ny aditsika mahakasika nosy malagasy zany ninona resahana ao anatin'ilay izy. Ny faharoa dia zao natao teto Antananarivo ange fionan'io tamin'ny novambra 2024 raha tsy diso tao teny andafefara fa tsy nahovoka ne tsika tsy nahovoka satria maninona le volonté an'ilay mpitondra fanjakana malagasy hiady amin'ilay izy mihitsy zany no tsy misy ao anatin'ilay izy fa afandrebirebena resaka zany hoe natsipy any amin'ilay comité anankiroa zany le izy fa reo ny fandinika azy ao anatin'izay fa io le filomo rahalahy ihany no tena mahafahany olana io tsika nefa tsy manana amin'izao fotoana izao zany hoe olona tena vonina hiaro ny tombontsoan'ny Madagasikara. Ny problema tsika zany zao dia hoe ahoana no ahafahana mametraka filoha tena malagasy sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena tia tanindrazana vonina hiady amin'ny tombontsoan'ny Madagasikara zay vao possible zany resaka ady amin'ny nosy malagasy zany fa io tsy atao resaka fotsiny hoe akany fony malagasy ianao dia hoe ando indray fampidinika amin'ny fahatelopolo ny volana jiona no ohatran'izany hoy hoe tsisy nininona ho atenaina amin'izany zany ao anatin'ilay izy ka ny malagasy no mila mieritreritra ao anatin'ilay izy za dia miteny foana hoe te hiady ve tsika zay tena mimikevitra hoe tena mila miady tsika hanafaka Madagasikara amin'izao toerana misy azy zao ziady ny mahakasika an'ireo nosy malagasy ireo ny harem-pirenentsika sy ny fahalovana rehetrarehetra io izy hoe mila mpitondra tena malagasy zany ninona aloha resahana vesatra ho antsika le 20 centimetatra iny zay le izy any ianao ka andizany Emmanuel Macron eto aminao izy akoatran'le sisy la France eto aminao izy masamy teny fa mila niterarara eto amin'ny taninao izy no masamy teny fa hoe tsy problema ny Madagasikara zao tsy resaka Ilzepars na nosy malagasy ny problemany fa ny amahana ny fahantrany eto aminy le filoha frantsay atao hoe Emmanuel Macron ndray zany no mahavita mahamaritra sy mametraka ny tena hoe reto zany ny filan'ny malagasy aloha fa mbola tsy tia ozy hoe zany ange raha miresaka fiandrianam-pirenena tsika tafahoatra nge zany resaka zany fa nitsakitsahana ny malagasy atapon-doha mihitsy nge ny malagasy no mahafantatra zay lahara-pahamehana sy ny mapety azy fa nolay mitarika atsika frantsay dia lasa manao zay tiany atao sy miteny zay tiany tenenina Emmanuel Macron anatin'ilay zany ka lasa mandotratra zany ny tena ao anatin'ilay izy na ikomory le lazaina fa ho ampitsika ary manome lesona atsika ao anatin'ilay satria mahitsy ny azy amin'ny fanitsiana ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa le atsika mipitrapitra fotsiny ety za mialatsiny fa amin'ny lafin'ny diplomasia nge na le nanomezan'ny Mauritianina mivantana n'ilay volamena masony rehetrarehetra teo mialatsiny fa le firenena mihitsy no mikarapaka amin'ny tany amin'ny adevitra ohatran'ireny alain'ny olona baraky ianao satria maninona
zao ny zavatra ataonao eto amin'ny firenena verena n'le volamena tsara fa le fomba nanaovan'ilay Mauriciana zao zareo koa moa zany mety sorena ihany koa anatin'le satria ohatrany hoe tsisy olona ankoatran'ny Emmanuel Macron zany tonga teto tamin'ireny fihaonan'ny COI ireny de rabirabin'ny olona ianao ao anatin'le adevitra zany ka ozy aho hoe miresaka nosy malagasy ianao a any no adevitra ao anatin'le izy le tsika ny paikady ange misy hoentina mitaky an'le izy fa zavatra tsy maintsy atao voalohany aloha de ozy aho hoe tsy Andra Rajoelina mihitsy no namatsika na Andra Rajoelina na vita iady ny tombosoan'ny Madagasikara manoloana ania la Frantsa ka na isy ary lay ho fiorana ny 7 volana jona ozy aho hoe tsisy ninona tsisy vokatra andeha ho andrasantsika amin'izany fa fandrebirebena ny sain'ny malagasy sy ho fandaniam-bola fotsiny indray no atao an'izany satria mbola andany vola ihany koa le délégation fa tsy hoe andeha fotsiny amin'izao anatin'le izy a de eto mamerina farany tahoarinany 2024 ange tokony efa nisy dinika faharoa indray fa le mpitondra malagasy mihitsy no niteny hoe mbola tsy vonona fa tsy misy misoleve zany resaka zany amin'izao fotoana izao mamerina an'izany izy mihitsy milaza mbola tsy vonona androany ifampidinika indray amin'ny 7 volana jona de izy ry malagasy voarebireby amina resaka ohatran'izany fotsiny tsika efa andao tsika tena napakevitra hoe ataontsika ahoana ity Madagasikara ity mety tsisy vokany ve zany io sa mety hiova indray hoe ny amin'ny resaka fiarahantantana ilay nosy manodidina eny ny frantsay nge mazavy ny azy nge mazavy co-gestion ny azo no tadiavina le hoe fiarahamitantana sahala amina ny ekeny ny fitondrana ratsona ary mampianina nilay fiarahamitantana na co-gestion reny zay nge ny tadiavin'ny frantsay ao anatin'le izy za aloha tsy manome tsiny mihitsy ny frantsay a mitady remby izy mitady tany malemy an'renam-pangady izy ka raha eto Madagasikara ve izy no mahita tsy ho ataony zay fa itsika no atraizano aneketsika an'izany li zany raha ho anay de tsotra tsisy resaka co-gestion zany io hoe melana reo ao fa an'ny malagasy io rehefa miverina amin'ny malagasy io a misy adivitra azo ataon'ny samy malagasy indray ahoana ny tantanantsika an'io satria manko misy koa le malagasy marivo salosana le collabo zany le zanaky ny frantsay le mametraka hoe karaha azotsika nefa io de atao inona tsy ometsika ny sinoa indray ve io tsy ometsika ny karana indray ve io hoe ovofehatsika ve io diza hoe ny adevitra tsotra atsika io mila miverina amintsika zay anaovantsika azy tsisy idiran'ny frantsay na ny sinoana izy zany fa ny atsika aloha mila miverina amintsika tsika rehefa aveo noa mitady ny fomba rehetrarehetra hoentina hitantanana sy fihezana azy fa tsy fandrebirebe tsika hoe tsy ho vitatsika io na sahala amin'izao io ny notrikafo zany zay ny position ao anatin'le izy a tsy mila co-gestion zany a tsy mila fandrebirebe hafa fa mila miverina amintsika io amin'ny manositsika andreo sy hanofatsika azy rehefa aveo raha ny eny amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa somary nafapana ny teo aloha teo ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta androany tsy tanteraka indray moa zany le hoe isaky andiniana ny mahakasika ny hoe tokony iaonana eo amin'ireo parlementaire solombavim-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina sy ny mpanatanteraka nisan'izany ny nampanatsonjareo moa ny ministra ny raharaham-bahiny ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministra ny tontolo iainana ny fahitany avy amin'ny antokotrikafo le hoe ao amin'ny antenimieram-pirenena mbola mipetraka amin'ny mahalapa ny demokrasia azy ve ty antenimieram-pirenena ity afaka mikapoka latabatra ho andreo mpanatanteraka tokoa ve le solombavim-bahoaka hatreto aloha zavatra hita de lapan'ny kolokolo io zay no azo iresahana azy fa tsy ahitantsika taratra n'izany demokrasia sy ny karazan'izany lapan'ny kolokolo izy a satria ny akamaroan'ny olona lasa solombavim-bahoaka nge de fantatsika hoe tamin'ny fomba ahoana no nalasa solombavim-bahoaka azy tamin'ny fomba ahoana no nanerena na mpandanina azy ao anatin'le izy de io koa io antenimieram-pirenena iny mbola mizara telo mazava tsara rehefa tena jerenao misy zany le pombany Laurent iny efa mipetraka iny misy indray le mody milaza azy fa hoe le tsy miankiny reto le électron libre zany tsy miteny izy rehetrarehetra fa ny akamarony le napetraka lay super président ihany moa zany ny tena ny financé andrareo tamin'ny andron'ny campagne sy ny karazan'ireny fantatsika hoe izy zay fa an'ilay mpitondra fanjakana ihany izy de laloviny amin'izay tiany lalovana azy vitsy anisa ny mpanohatra ao anatin'le izy fa na le mpanohatra vitsy anisa koa ary mbola volalao an'reto lay mpitondra fanjakan'ireo tiany koa zany ny sasatsasany ao anatin'le mpanohatra vitsy anisa ka raha miteny ianao hoe motion de censure miteny ianao hoe fampetsoana ny ministre avy zao tsy possible zany tsy possible ny motion de censure raha ohatra tsy volonté an'ilay solombavim-bahoaka zany zay fa le rety ambadika aty aloha manosika azy malety eo
fa nde tsy mbola olazaiko hoe ho malety zany le izy fa raha reto le grand patron andrareo aty ambony reto no mifanaraka de c'est possible ny motion de censure ny akoatran'izay de ozy hoe lizy nge tsy hitako ze za no filohan'ny république rehefa tsy mety amiko le premier ministre de asoroko fa maninona ny andro motion de censure zany ao anatin'le izy lizy nge hitanao hoe fanipatsipazana baolina sy ny karazany eo fotsiny lizy le aty le mahatrehitre aty ambony aty zany tsy mbola mifanaraka de fitaovana fotsiny ny ambiny ao anatin'le izy ka oza hoe raha mifanaraka reo de fitaovana fotsiny ny solombavam-bahoaka fa rehefa mbola tsy mifanaraka reo tsisy nininona mandeha zany ao anatin'io satria ny problema rehetrarehetra eto ange raha ny tena marina zany problema particulier zany tsy miandry anaovana interpellation akory ny solombavam-bahoaka vao tokony hangataka an'izany andalo amin'ny anteny mera-pirenena misy moa zany nefa nangataka na de makely finoana ary eto koa ary de mbola miteny hoe vao maika konge zany danger hoe ho atsika raha ny sujet ohatra ny tony particulier tony ny tafiditra ao anatin'ny anteny mera-pirenena miala tsiny aminao fa tsy angatananao anatin'ny 10 secondes io de lany zay le izy zany hoe mampalahelo ihany le izy hoe lazaina falapan'ny démocratie ny adevitra rehetrarehetra tokony andalo ao fa rehefa tena jerenao ny firafitra le anteny mera-pirenena mampatahotra no mitondra adevitra ao io nosy mitseo nosy sakaty enao ve mahita solombavam-bahoaka miresaka an'izany zavatra zany mahita ve enao miresaka ny problema nampasin-davana ambanja ao anatin'le izy zany problema daholo ny moa ny amin'ny district ny tolera faharoa de efa adevitra ny olona hoe tsika ty ve mba manana solombavam-bahoaka za moa zany ny tsy miteny tao anatin'le izy satria za ko candidat de lazaindra fa manenjika azy zany rehefa miteny an'le izy fa ny zavatra misy ohatrany tsy manana olom-boafidy le district na ho pomba izy na ho mpanohatra n'ilay tetikasa base tolera farafaratsy mba mitondra ny feony vahoaka ao aminy fa tsisy tsisy de ohatra zany daholo hitantara sy vitsivitsy ny solombavam-bahoaka mba tena hitanao hoe mijoro sy miady amin'ny zavatra misy any aminy fa ny akamarony tsy manaka zay ny verenako amin'le resaka hoe motion de censure na ny hoe mangataka ny eo anivon'ny anteny mera-pirenena mila andeto ministre rehetra zay sy ny karazany zany ange tena fandrefesana an'le solombavam-bahoaka ataon'le fahefana mpanatanteraka mihitsy refesiny satria maninona fitaovaniko ny akamaroany afa za tsy miteny hoe izy rehetrarehetra ao anatin'le izy mitsivitsivitsy ihany zany mijoro ao anatin'le izy ka minoa ianao fa tsy ao amin'ny anteny mera-pirenena akory no andraindraytsika hanova zavatra eto amin'ny firenena fa ny malagasy ihany no mila manapa-kevitra amin'ny hoe ataotsika ahoana ity le firenena ity averiko rehefa miteny malagasy ny eto Madagasikara sy ny any ivelany zay mbola mieritreritra an'ity Madagasikara ity zay ihany no afaka mamany olana misy eto amin'ny firenena fa raha olom-boafidy zany ny andrasantsika tsy tafavoaka eto tsika tsy tafavoaka eto tsika raha izay ny ao amin'ny anteny mera-pirenena ny mpanohitra ao amin'ny anteny mera-pirenena aiza ho aiza kosa indray le mpanohitra ity ivelany zany hoe ny mpanao politika tsy miara-dia amin'izao fitondrany zao tsy mipetraka amin'le hoe mahaleo tena centriste fa le tena hoe mipetraka mahampanohitra azy tena mahavita manao ny asany tokoa ve raha ny fahitany avy amin'ny antoko otrikafo sa hoe misy manao mission ihany koa any amin'ny reto mpanohitra reto ny akamaroany tsy mahavita ary mety mbola diso ary zay teniko zay tsy mahavita fa ny atao hoe tsy mahavita nge nanao fa tsy nahovoka zay le izy fa ny akamaroany le milaza azy ho mpanohitra miala tsiny fanoherana sadasada ny eto na le hoe pseudo opposition zay ny zavatra misy mandotratra amin'ny mahafilohan'ny otrikafo ao anatin'izany satria zay koa zany ao anatin'ny sehatry ny fanoherana fa afaka mandihy le mpitondra fanjakana satria ny akamaroan'ny fanoherana mbola fitaovan'ilay mpitondra fanjakana na ny ao anatiny ny anteny mera-pirenena na ny ety ivelan'ny anteny mera-pirenena ozy hoe mandotratra miteny an'izany amin'ny mahafilohan'ny otrikafo amin'ny isan'ny hoe mpanohatra antoko-mpanohatra ny otrikafo ao anatin'ny cellule de crise du Madagasikara zany izay ao anatin'le izy tena mandotratra satria maninona ahoana moa namana miselona no eritreretanao zany hoe référence foana le atsika fotsy reny ny zavatra nisy nefa de nitsangatsanganerana Antananarivo ny entina nitsangatsanganerana Antananarivo fotsiny tsika nitondra souffleur raha tena tiana ho natao ve reny de tsy ho vita nanomboka tany zany no efa misy zavatra sadasada ao anatin'le fanoherana mamperitreritra amin'izao fotoana zao tena resahako eto mihitsy le izy amin'izao fotoana zao tamin'ny herin'ny Azoma na ny Toliara amin'io misy mpitarika ny mpanohatra eto Madagasikara miantso ahako mandresy lahatrahako
hoe ilain'ilay mpitondra fanjakana hiditra ao anatina gouvernement no tenako amin'ny mahafoloan'ny otrika fa mpitariky ny mpanohatra mitabataba isan'andro milaza hoe mila ongana io fitondram-panjakana io tsy mahomby io sy ny karazany io a tao anatin'ilay izy indray no miantso a mandresy lahatrahako hiditra anatina gouvernement iverinao moa zany fanoherana ahoana zany zavatra misy ao anatin'ilay izy zany mbola tsy fotoana moa zany fanonona anarany fa tsy hidikotsiny zany hoe zany ny probleman'ny samy milaza azo samy mpanohatra ao anatin'ilay izy ty ivelany midradradrady masom-bahoaka fa manohatra fa ny zavatra tao any ambadika any sadasada sy hafahafa be zany le izy zany no mahatonga anay tsy tafavondrona io averiko impiry hoe mandotratrahako ao anatin'ilay izy satria mahatsiaro tompona ndraikitra ihany koa zany ao anatin'izay zavatra ka inona no hoandrandraina amin'izay lafin'izay ny akamarony reo le pseudo opposition reo dia izay havitany Andry Rajoelina ny mandany ny problemany sy andeha iray petsapetsa ao anatina fandraisana malety sy ny karazany eo zany any lasa le vahoaka malagasy zany no sahirana ao anatin'ilay izy lasa le tontolo politika no maloto na dia misy vitsivitsy ary tena mba miezaka manao an'ilay raha ka zay no mahatonga anay atao amin'ny otrikafo mahatonga anay amin'ilay cellule de crise du Madagascar mametraka hoe pseudo opposition misy betsaka eto hoe opposition sadasada no atao eto fa tsy tena manohatra n'ilay fitondram-panjakana zany fa milalao ny vahoaka fotsiny ao anatin'ilay izy dia izy moa ny victime voalohany le vahoaka ihany ny victime zay ny any resahako foana hoe inona no anjara andraikitry ny vahoaka ao anatin'ilay izy anovana n'izao zavatra misy zao fa raha etehatra amin'ny milaza azo mpanohatra raha etehatra amin'ny antenimieram-pirenena zany marina aloha fa ny zavatra ohatran'izany tsy maintsy misy mitarika ao anatin'ilay izy fa mila mahay mijery tsara tsika rehetrarehetra hoe izy ny tena tokony ametrahana fitokisana afaka anova ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity fa raha ny akamarony milaza azo mpanohatra aloha dia tena mialatsiny ahako izay mahatonga andrareo moa zany mametraka hoe tsy hita mihitsy eo andraisana ny otrikafo milaza opposition nefa sady mitsikera fitondrana no mitsikera opposition tsy hita mihitsy ny andraisana n'le cellule de crise du Madagascar sady mitsikera fitondram-panjakana no mitsikera opposition ka satria ve mitsikera fitondram-panjakana satria ve opposition dia mody tsy hita fotsiny zany nataon'le opposition ato mialatsiny zay mandota an'ilay izy tsy maintsy resahany zany mba hahafahana manaron-javatra ao anatin'ilay izy ka raha mbola izany le zavatra atao ao anatin'ilay izy hoe nanao tentative taty amin'ny filohan'ny otrikafo zany ilay fitondram-panjakana amin'y hoe tsy aleo ve miresaka tsy aleo ve mba jerentsika ny andaminana an'ilay gouvernement vao zay ny lavinay tanteraka izay zavatra ny laviny otrikafo tanteraka laviny otrikafo ilay izy ny aty amin'ny fanoherana indray no lasa atao fitaovana indray zany andresy lahatra ny otrikafo dia manao koa le sasany aty amin'ny sehatry ny fanoherana sasany ao anatin'ilay izy ka nano milaza zany eto ary verina hoe zavatra tsy tokony resahana nefa izy hoe tsy maintsy resahako ilay izy amin'ny mahafilohan'ny otrikafo asumeko ho fata-bahoaka mba hahafahany vahoaka mieritreritra hoe izy na olona manahoana no tena tokony andraisana ametrahana fitokisana ao anatin'ilay izy fa le fomba fanaovantsika politika etsy mihitsy zany no lasa sadasada dia lasa manahirana izy ka zay zany no any abiazana satria fanabeazana ihany koa zany ny aina manjery sahala mitony anabeazana ihany koa zany ny fanabetsika ny olo-pirenena mba tsy ho voafitakalà veto zany ao anatin'ilay izy satria firenena iombona antsika ity dia miantso ny sainy fieritreretany ny mpitondra ny vahoaka malagasy ihany koa hoe mandra-poviana koa moa zany tsika niaritra famitahana sy anaiko fitapitahany no milaza azy mpanao politika sy milaza azy mpanohatra eto amin'ity firenena ity fa zay ny fanabeazantsika zay ny fanomezantsika tanana mba hahafahana miara-mijery vahaolana miaraka ho an'ity Madagasikara ity efa mana ny tsy avitanana fitaom-piasana ve zany zao fitona zao mahatonga azy hoe misokatra ao amin'ny rehetra ny fanendrena gouvernemanta zay ho avy eo raha isa ifanovana gouvernement zay raha hoe nantsona manokana zany lera-pivany zany mety mpikambana anaty gouvernemanta le izy mazava zay nanomboka ny otrikafony any resahako nanomboka tamin'ny fitondrana tetezamindra dia nanohatra ny politika ao hitondrany Andry Rajoelina ny firenena sahala amin'izay ihany koa nanoherana ny SFM satria manino le izy ange tsisy zavatra miova fa le politika anjareo zany raha ihany politika anataka avokoa zany no entina hitantanana n'le firenena fa tsisy manasongadina an'le hoe ilay tombony ananatsika ny fahaizan'ilay vahoaka ny heritsano entin'ilay vahoaka mamokatra tsisy manasongadina an'izany zany fa samy metehatra amin'ny mpamatsy vola sy ny karazany eo daholo dikan'izay zany mitovy le izy ka androany ve
ny otrikafo hita anaty gouvernementa miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay ohatra ny hafahafa kosa zany ao anatin'le azy ka zay hiditra amin'izany miditra amin'izany anjarany zay malalaka ny rehetrarehetra ao anatin'le izy fa ny ay aloha nitovizanay zany ny otrikafo zay mampikambina anay koa amin'ilay cellule de crise du Madagasikara dia samy tsy d'accord amin'izany fomba fanao politika zany hoe toerinao le politika hitantanan'le olona ny firenena androany raha pitsanao zany andeha ho langolangony eo dia hiditra indray ao anatin'izy lasa mamita bahoaka fotsiny eto zany ao anatin'izy fa averiko hoe ny mpanao politika ny mpitarika politika manana didy ankoatra ny fanazavany sy ny fitondrany ny foto-keviny ny tsikera ataony an'le mpitondra fanjakana dia zava-dehibe izay le fanabeazana ny olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy zay zany ao anatin'le izy mba ahafahantsika manova ny zava-misy eto ka mino anao namana Michel fa tsy ahita ny otrikafa any anatina gouvernementa sadasada kasaina ho atao sy efa ampiasan'le mpitondra fanjakana le pseudo opposition sasatsasany aty ambadika aty zany